ao anatin'ny fanokafana ny fampelezan-kevitra izay moa dia samy manana ny fandahara-potoana napetrany ny kandida isa tokony andeha ho fantaritsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ara-mono momba ny fandahara-potoana n'ireo kandida ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ho an'ny kandida Hery Rajaonarimampianina indray dia eo amponina Vohibato Fianaratsoa amin'ny andro voalohany fampelezan-kevitra. Raha nambaran'ny kandida Hery Rajaonarimampianina dia tsy tonga ho azy fa misy antony manokana ny safidianana ny tanàna amin'ny Vohibato. Vohibato satria tany no anisany nametraka ny fitikisana be indrindra teo amin'ny Latsabato zany dia hoy hoe sady fisaorana ny olona no ampitana hafatra bebe kokoa zany no isafidianana ny Vohibato. Eto Antananarivo renivohitra misafidiany Dr Jean-Louis Robinson, kandida amin'ny Antokoavana sy ny Ankolafy Ravalomanana. Ny fandahara-potoana tamin'ny fanokafana amin'ny fampelezan-kevitra fihodinana voaloha no naverin'ny Antokoavana sy ny Ankolafy Ravalomanana. Fitaovam-pivavahana etsy amin'ny Magrobeolirika no isataran'ny kandida Jean-Louis Robinson ny fampelezan-keviny. Arahana fitetezana amin'ny boribory tany eniny eto an-drenivohitra izany raha ny fandahara-potoana napetraky ny Ankolafy Ravalomanana.